Manona ny fiadanany tompo aminao izay manaraka ity fandaharana tonombavaka ity. Ankehitriny isika dia tondram-bavaka manokana indray ho an'ny anampavintsika Iola izay any ampitan-dranomasina any. Andriamanitra mahalala azy, izy mahafantatra azy, marary izy ka andao iombom-bavaka ho azy isika. Satria ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe mifampifavà mba ho sitrana ianareo, ka tena zava-dehibe tokoa ny mifampivavaka raha lasaina-bavy malala, hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, ankehitriny dia mahatsiaro manokana izay ny fitiavanao anay tsiraray avy. Satria noho ny fitiavanao izany mbola mahavelonay anay sy matoza ho anay. Ankehitriny dia mitondram-bavaka manokana ihany koa ny anampavinay Iola any ampitan-dranomasina. Jesosy malalo, marary izy amin'izao fotoana izao. Tsapany ny herinao, fantany ny tanjakao, fantany ny fahalehibiazanao, ka mitalao sy mangataka aminao izy mba hanasitrana azy amin'ny fomba manokana ianao. Ankehitriny ihany koa dia mangataka vavaka ny tenako, ianao anie Andriamanitra mindra fo manokana amin'izany mpanomponao izany, ary ho azony antoka fa ianao dia afaka hanasitrana azy amin'ny fomba manokana. Raha misy ihany koa ireo namanay izay tsy salama amin'izao fotoana izao, Tompo malalo ataovy matoky ianao izy ireny, ka hanasitrana azy ireny amin'ny fomba manokana ihany koa ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanoina sy angatana ny vavaka. Amen.